Salamaby, salamaby. Salama aby asika aby manontolo a. Ito zany raha ngamba mamisy tena ino ty izy? Mamisy sosikevitra kely raha ngaty. Tsy inona moa zany fa le resaka fanavaozana ary fanavaozana hatrany. Eny tompoko. Resaka politika, resaka fiarahamonina, resaka fanavaozana zokilahy. Mba misy sosikevitra kely ty satria manjary lasa ohatrin'ny hoe manakihana fotsiny fa tsy manome sosikevitra mihitsy. Bon, zao zany le izy zokilahy isany. Premièrement aloha, voalohany indrindra, tsy tokony hikoropaka mihitsy aloha anao an'le fikonan-doam-pirenena. Zay ny point voalohany indrindra. Tsy tokony hikoropaka mihitsy ka hoe rapitso, afaka ray volana, afaka diam-bolana, afaka roa taona, afaka tsy tokony hikoropaka mihitsy aloha. Eto amin'ny tanitsika mbola manana tena karatra maromaro tsika fa tsika miady. Don't korapaka. Yesay. Na em-bolana, na roa taona, na 5 taona ohatran'ny tateza mitatra ara. Rehefa hanao zavatra, dia tsy mikorapaka aloha. Rehefa hanao zavatra, anangana firenena tsy mora. Firenena antsangana haritra. Fa tsy petapeta toko kelina fozahorana. Dia avy eo mirodana indray avao afaka 5 taona, afaka 19 taona, afaka 20 taona. Ka mba sosikevitra fotsiny ty zokibe isany enjany eto amin'ny firenena sy ny fanjakana ary ny fiarahamonina. Ty zany le sosikevitra. Premier règle, zay tsy mikorapaka aloha, tsy mikoropaka. Mety mihitsy io ataonao io aiza voaka mihitsy le izy aloha. Fa enoy aloha le feom-bahoaka. Reggae feom-bahoaka. Reggae feon-jainahary. Yesay. Enoy aloha le feom-bahoaka. Enoy manana sofina iaino. Fa aza manao tahaky ny tsy te iaino ka marenina aloha amin'ny marenina. Kopena. Deuxième règle, ozy izy izahay vendrana, sy izahay ambany tanàna, sy izahay rasta, sy izahay salamo koranista. Deuxième règle, ary ty ny tena enjany ty tatoa. Ty ny tena enjany ty tatoa. Aleo aloha tena tapahako vonoko mihitsy aloha ny sora tatoa. Ny enjany ty tatoa. Tena zao le izy. Ny ministera ny fanavaozana no mikarakara ny fikonan-doham-pirenena fa tsy ny FFKM. Na dia ny délégué-ny ministra ara ny FFKM dia ozy izy izahako ny tena keliko iny sisa moa zay zahako. Diso tanteraka. Aza délégué-na amin'ny FFKM le fikonan-doham-pirenena fa tazoma ao amin'ny ministera. Zay ny tsitako inona ny ilaina ministera. Sikaramana ny mpiasa amin'ny ministera bezesta ny volam-bahoaka raha ny FFKM mandray. Zay le kozika hoe nareo milaza fa laïque, nareo milaza fa tsy tia théocratie, bakeo nefa tsofokareo ihany le théocratie fozahorana tsy fatapatatra avaisa. Miangajanaka ianareo, tsy fanavaozana zany, tsy fikonan-doham-pirenena zany. Miangajanaka ako maninona ny FFKM marery no
no iangarana ary amin'ny tena hoe ino ty vondrom-pinoana sy vondron'olona eto amin'ity Madagasikara ity. Deuxième règle zay, deuxième règle zay, ny ministera amin'ny fanavozana no mikarakara ny fitiavan'andom-pirenena fa tsy ny FFKM. Ary eto le izy de vao may tena hitariko satria zahako salamo koranista de atsofoko kely ny resaka teolojika sy ny resaka finoana, fomba fijeriko tsotra le izy. Mon colonel Moïse, ny vahoaka malagasy, vahoaka ny Israely, maty ny omby, tafapita ny ranomasina mena ny ramandrika, zay nahafaty amin'ny farahoana mpanankarena sy ny forongony, na de niseho niady tamin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany sy tamin'ny vahoaka ary izy. De inona ny zava-mitranga amin'izay rehefa tena avotra ary le zanak'Israely. Ny FFKM mandray no nataon'le zanak'Israely Andriamanitra fa tsy le zanaharin'ny lanitra sy ny tany Moïse zay nanafaka azy tao amin'le geja ny farahoana. Zany hoe le zanak'ondry indray nasondry zanak'ondry volamena, amiko le FFKM zanak'ondry volamena amina salamo zay, satria za salamo tompoko dia mpanohatra mitovy amin'ny mpanohatra politika ihany, fa za ndray mpanohatra fivavahana. Ny hevitra miady fa tsy ny olona. De amina mpanohatra amin'ny fivavahana FFKM de hoy za hoe ianareo ihany le zanak'omby volamena, zanak'ondrin'Andriamanitra, zanak'omby volamena, zanak'omby ondrin'Andriamanitra. Isolo an'le zanaharin'ny lanitra sy ny tany nanafaka anareo tamin'ny fanagejany farahoana lasa nitsoka tany Dubai. Zay le izy. Indray point de vue ako iny teolojika sy ara-pinoana. De tapotreo iny de tohizatsika amin'izay troisième règle. Troisième règle de tsotra birana le izy amin'ny maha ministera amin'ny fanavozana azy. Aleo na ministera no miconvoqué, na ministera moa ve convoqué fa iny miconvoqué izy eny amin'ny hainy vaky jery, miantso zay manan-kevitra rehetra, zay vondron'olona rehetra, zay vondrona hery velona rehetra, andondona sy anatona ny ministera amin'ny fanavozana miparitaka eran'ny Madagasikara. Satria tsy maintsy tsapaina aloha, fantarina aloha inona le atao, de tsy maintsy tsapaina le malagasy aloha, le utilisateur aloha tsapaina hoe inona ny olana amin'ny fiainanao, inona ny olana tianao, tsy haiko e. Zay ny atao hoe enquête avant les projets. Za zao de ny anazy zao de efa fantatsareo tsara mihitsy, na tsy fantatsareo kosa raharahiko ny azo fa ampahafantariko anareo zany le izy. Ny anazy zao de tsotra be fotsiny le izy da toa. Raha za no anontaniana hoe inona mba etaetako anaovana an'le fanavozana sy le fikaonandom-pirenena, de tsotra be. Zavatra anankiroa ihany ny angatahako za en tant que za mihitsy le izy, fa za kosa raha par rapport amin'olona, za kosa mety mba manana projet ihany, projet engarana kely aza mba tiako tenenina hoe tokony handray anahy fanavozana de handray ny dosieako ministera amin'ny fanavozana hoe zao ny any eritreritro, reto ny pirofo, reto ny vondron'olona miaraka amiko, ary reto ny tianay etaetanay vahoaka.
ary toute façon ie tokony ohatr'izay daholo mihitsy le tokony fananany le député bekibo sy mpanan-kareny reo fa tokony vahoaka mihitsy manantona amin'ny fanjakana hoe zao ny etahitam-bahoaka de tsisy adaly eto akory ka tsy ahalala ny tokony atao volany mitongilana renina de ny anazy zao fotsiny ny ana razahako ny angatahako de zao fotsiny teokrasia aloha vealohany indrindra satria za mino fa mifora amin'ny malagasy ary vahoaka miavaka eto ambony tany noho izany reo miboky anankiroa monoteista baiboly sy ny alikoranina tsisy akoatr'izay reo mifahendrena vrai fahendrena malagasy ary Madagasikara dia fanjakam-pisorona tsy miditra tsy toizako bobaka be fa ny azo zay zao ny hevitry ray zay ny hevitry faharoa farany tompoko azafady tompoko azafady tompoko azafady tompoko azafady tompoko azafady ohatr'izany ny rapo taloha reveko betro fa tsy le an'lisany am'zao fa tsy reveko betro tsony fa le rapo taloha be le tompoko azafady aleo ahy ime kopenao de faharoan'izay ny zavatra angatahako dia tsotra be le izy miantso ny rasta rehetrarehetra ako eto a Madagasikara ny soldat rehetrarehetra eto a Madagasikara avany lahy malagasy reo vahoaka malagasy reo eto amin'le firenena kely le fiarahamonina kely tsika ato amin'le fianakaviatsika kely le tokantranontsika reo ary za mino fefa mitovitovy amin'isa amin'ny kristianina anisan'ireo ankehitriny tsapao angely izy finoko anakirain'izay zay ty finoko iny eritreritry projetako anakirain'izay zay mba eritseritsy mba etaetako hoe tsy hitako angely ny réconciliation nationale akoatran'izay zavatra zay raha isy réconcilie amin'ny ambany tanàny sy amin'ny rasy sy ny malagasy zany hoe ny borizano sy ny ambany tanàna réconciliena amin'io resaka sigara le resaka sigara ny any kozy koa le resaka voninkazo ny sokobera olona ny tompoko lany any koziko hoe aza sola sainle so ataonla hoe miankazo lesy aho tsy aletsy mamboly voninkazo lesy aho iny le voninkazo koziko fantanao ngezany fantatsika iza ny artista tianao indrindra senjana anjinja eto Madagasikara eto lazao ahy dia lazao aho hoe tsy mihinana an'io ve izy kaza hipokrity mieno amin'ny zasy kozy hoe izy anisy fa ohatra fotsiny kozy ohatra fa zasy ny kozy ty razoky ty mihinana kosa fa ohatra zavapony ny rehetra aninalilaradoa ka tsy eo iala efa elao no ny kozy izao revizano tintiri tanao le izy zasy kozy iny zokiny hoe ahoana raha tonton fa fantatsika fa kolotsaitsika malagasy le soratra amin'ny andro ny andrenapolo merina afantatsika fa betabe ny rasta eto a Madagasikara fa tsy zarery ary fantatsika fa efa mitizy daholo zao ny any ambany tanàna retsaretsa satsia efa kopy izy le toka gasy formol tsy poinsa tsony miaraka amin'le lasopy kely na dimandranto de anio mitizy setsoka kely de miainga de mitady vola de tiako tenenina hoe resaka fiarahamonina raha le izy
resaka fanavozana le izy, resaka fihavanam-pirenena, raha tsy resaka amin'ireo ambany tanàna sy tanora sy pitiza ireo hoe lafa ny universitaire sy ny CNC foana ny antson'lahy io, tsy ça va pas partir loin ça mec. Ka miantso ny rasta rehetrarehetra koa fa tenisany koa tsy ny kanosa daholo de tsy ny za ihany ny asain'ny tenisany misorona eto amin'ity tena anyty fa moa de manaonao regesy aniny fotsiny fa tsy bobaka be ny rasta atsaizatsaiza raha Madagasikara ho ahy io kalekalizeo tiako tenenina hoe avadio paradisy Madagasikara apedano le vahoaka de ho hitanao am'izay fenao mieritreritra io rehefa legalizeny io de hitombo ny tena hoe alabotsy sy ny tena famonon'olona sy ny rehetrarehetra zay le hevi-disonao zay hitsinony rasy teto au contraire rehefa misy rafim-piarahamonina mifampiresahana teto mifampiarahana teto de mazava ho azy foana tanteraka foana tsy kelikely ny disadisa sy ny fifandrafiana tsika samitsika ihany ange le mifamono le mifangalatra le mifamaky trano rehefa alina nefa maraina salama zoky kaiza izy zany bainina lahady mivavaka de rehefa alina manao alabotsy manao tena manao corruption manao tena risoriso manao pays du moramorako fa za zany mbola mino an'le Madagasikara foana ako za zavatra kopanao ihany ako ary mino an'le gasy foana ako ka zay koa zay ke resaka fiarahamonina le izy ny asa diso ve za marina ve za tsy haiko aloha fa zay ny anytan'izay ny amin'ny mba tena etaetako satria le lalam-bazaha ty ohatrany tsy de mety amiko loatra le hoe tonga de mandory voninkazo manenjika rasta manavakavaka rasta rehetra zay za moa ny rasta ny tsy anao mpisamina sy anao tena ohatr'izay daholo anao zoky amaky tsano tsisy kalizoko dizina kely izy rehetrarehetra izy de tsisy kaly izy rehefa hitady kaly izy de ampifilafilatenisana izy rehefa hitady asa na ometenisana ka raha mamampime sady mbola ambanimbanianareo ihany le olombelona de toetsaina ho le olona ny olona ny eto amin'ny firenena ary le olona ny areny eto amin'ny firenena eo abasy ohatra ny azo zay roa zay fotsiny de ina am'izay ny ataoko ho convoqueko am'izay ireo olona rehetrarehetra resa lahatra am'izany koziko zany ety amin'ny hainy vaky jery de ho hitanareo eo am'izay ny force an'le proposition ako ohatra ngeza any par exemple fa savy hoe zay ro hoe tena marigny aby fe par exemple zay mety raha koa tongama mety tsy anana an'izay vinako sy ny tio izy sy projet ako zay rafitrako zay de anjarany tena mpiasa amin'ny ministera amin'ny fanavozana no manao tri manao sivana an'izay hevitra fanavozana mafonja sy mahatarika olona ohatra am'ireo hevitra rehetrarehetra reo ary zay no lazaiko hoe tsy vita rapitso zany tsy vita rafaka pitso mazava ho azy fa mety hoe 5 taona ohatra ka andrafitra firenenako andrafitra fiarahamoninako zany hoe iresaka am'izay zany iresaka am'izay le malagasy zany iresaka am'izay ifampiresaka am'izay satria nohony fitahininy zanaharin'ny lanitra sy ny tany izay isorana azy be sy akasitrahana azy tokony mamonombo mihitsy ary tsika zokila monkolo maître raha tena hoe mino an'Andriamanitra marina raha tena hoe matoky an'Andriamanitra marina de tsy hoe le FFKM no tokony atao mitondra an'le fitaonam-pirenena fa andao amonomby arivo ho an'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany tsy mitapo zany
Tsa misy resaka hoe zao raha ianina raha zay saosy raha ia koa raha fomba gasy raha zao zanahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ao sy Andriamanitra ao ary Andriamanitra zao tontolo zao za ihany ny anarana tsona davimoa eomby arivo atolotra azy zany tanareo zay vitatsika zany raha ho ataotsika ka zavatra ratsy raha vitatsika ka zavatra soatsy zany zay vintsy ohatra zany kasi manana potentiel be ke Madagasikara na amin'ny lafiny rehetrarehetra zay koa zika aza amin'ny raharaha mondial sy kanina tsy ho azon'ny lahy mandrakizay zany la fa mondial sy ny kanina azon'ny lahy teto zay mampiaiky volana n'izao tontolo zao sy ny afrikanina na ny afrikanina fotsy na ny afrikanina genaster de nandreseny lahy tamin'ny 25 septambra 2025 teo anatrehan'izao tontolo zao lanitra ary nanongana n'le sampy izay nanjaka 12 taona sampy ny farahoana mpanankarena sy ny mpiaradia aminy zay tsy nety nino amin'ny Mosesy aleo reto zanak''Israely reto anompoan'le zanahary landratsy tsotra kely zokilahy tsotra le izy zavatra fandresena lehibe zany eto ambony tany tsy zakany frantsay tsy zakan'izaniza zakany afrikanina zany tsika tsy islamo tsika tsy algerianina tsika tsy hoe maditra sinita fa tsika malagasy arenjana be tsika matona vitan'zay ka aza amin'ny raharaha mondial aza amin'ny raharaha zay koa zika fa valim-pirenena zay mbola mitsangana sy hijoro tena anohatra n'izany koziko zany za tsy fanatika fa zay le izy de fitinitsika zany le izy qu'est-ce que cela le veut dire samy kopy daholo tsy koropahana ny tena iantsonany universitaire sy ny manam-pahaizana sy ny rehetrarehetra mihitsy ary fa tsy koropahana ary atao ampitiavana ampanetreteny nanaovana azy fa tsy atao ampiavana vonana tsy atao misy zanak'ikala hafa ary zay zanak'ikala hafa zay misy agnay mihitsy zay zanak'ikala hafa zay agnay rasta agnay rasta da aza atao zanak'ikala hafa agnay fa miavony manjary lasa miangajanaka le tokantrano de zay mifototry ny ramandrika fototry ny korotana satria ny olona zany tsy haiko loha misy fanavozana koatsan'izany ve tsy haiko loha misy fikaonan-dompire sady le fikaonan tsy betsaka ange fikaonan-dompireneny lobary andasy natao teto fa lo daholy ary tsy vitany lova maninto izy tsy lo le zavatra nambolena fa tsy naniry zavatra kozikozy ohatran'izay fotsiny mba somary ny serana tao andohako tao rehefa feno ny fanahy masina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.